izay famoahana ny datin'ny taom-baovao malagasy izay izay tsy hanavahana finoana, tsy hanavahana fiaviana fa ny malagasy tsy ankalavaka io na avy any atsimo izy na avy any andrefana izy na avy any varatra izy na avy any tsinanana izy na avy eto avoantany izy na avy any anaty rano izy ohatranay na avy any anaty ala izy ohatranay ihany koa. Anisan'ny zava-dehibe io taom-baovao malagasy satria andro anankiray iraisan'ny malagasy anehoana ny asam-pihavanana malagasy. Amin'ny taom-baovao malagasy dia anisan'ny tsara indrindra satria ao natao hoe fihavanana miorona ny fanajana ny fahasamihafana. Ao daholo ireo foko rehetrarehetra ireo miara-mifaly ny vahoaka rehetrarehetra, samy manana ny fomba antsika rehetrarehetra, samy manana ny finoantsika fa manahaka ny lamina ara-boajanahary ny taom-baovao malagasy dia azo ny rehetrarehetra tsy ankalavaka tanterahana ny fomba ny taom-baovao malagasy. Ny fanisan'andro efa navoakan'ny anina hoe taona 0 na teo amin'ny Jesosy Kristy fa raha manitra tany Madagasikara efa nisy Madagasikara talohan'ny taona 0 satria tamin'izany fotoana dia nitambatra ny tany, tambatra anankiray dia nisy ny ranobe dia nikisaka Madagasikara ary taddio fa tia Madagasikara tia dia anisan'ny andalan'ny lalan'ny centre du monde. Izay ny tombony lehibe eto Madagasikara ka tsy ho ampiasaintsika fa izy zavatra izany mampitaitsika amin'ny vahoaka satria manana ny asany manokana tsika indrindra ray aman-dreny rehetrarehetra eo. Araka ny fanazavana teo dia lamina ara-boajanahary ny arahana, tsisy resaka eto hoe ny taranaka ny Antemoro nanao taom-baovao malagasy tamin'izao fotoana izao, na ny taranaka Andriamoaka voanintany nanao an'izao, na ry zareo avy any atsimo nanao taom-baovao malagasy tamin'izao, fa lamina ara-boajanahary izany hoe dio amin'ny alalan'ny afo tany rivotra ranon'ny firenena. Nandatsika zao ny rivo-doza misy varatra dio ara-boajanahary isika menakavy. Ohatran'izay koa tsika olombelona tonga amin'ny fotoana famelana amin'ny volana mars, alohan'ny fafito ambin'ny folo ny volana mars, niza rehefa famela dia tsara ny famelana eo, rehefa tsy famela dia samy mizaka ny azy. Fa fotoana dehibe ohatran'ny katolika misy natao hoe karemy, izany hoe fatihanina ry zareo dia tsy mihinan-kanina izy. Misy natao hoe confesy, famelan-keloka any amin'ny finoana hafa izy famelan-keloka any amin'ny FJKM. Ohatran'izay koa ty amin'ny fomba malagasy fidiovana, afaka mifamelantsika amin'ny fomba manefy avy tsirairay avy. Dia rehefa tapitra io miakatra ny vokatra dia eo zany ny taona vaovao. Anisan'ny volana voalohany araka nazavaina ray aman-dreny teo dia volana namady, volana mars, izany hoe miovaova io daty io arakaraka mipetraka mipaka ndraindray izy mars ndraindray avril arakaraka ny fidin'ny fanitsiny kintana sy ny masoandro sy ny volana. Volana mars dia lekara vokatra nalona-bahoaka. Fa rehefa tonga natao hoe alamady be dia samy manana fomba ny tsirairay avy, voko tsirairay avy. Ohatra hoe ny eto voantany manao famadihana, any amin'ny faritany hafa misy tsy mamadika. Tsy azo atao zany ny zavatra iny. Rehefa tonga le iny fotoana iny mitsimo miahatra araka nazavainy zareo avy any atsimo. Fotoana fihetsehany aretina ozy izy. Andro mangatsika fihetsehany hita tsy maintsy misy vokany ary tsy maintsy misy vokana ny firenena ny volana mars izay atao amin'ny fitonia ohatran'isa taona ihany ary ihany koa ny rehefa tonga koa ny volana septambra sy lazaina teo dia tsy maintsy misy fetrakenana voaka satria metsika ny be ny an-dalana zay io fa tsy mandeha amin'izao hoe amin'izao ny tianay atao. Io zany tsisy demokrasia fa Andriamanitra manahary eny hoe zao ny lamitra iainantsika malagasy dia zay ny iainantsika ety ambony tany. Ny mpanao taom-baovao malagasy dia iray ihany satria androany misy conférence de presse anankiroa efa mifampiantso izahay satria zareo Ambotrabiby moa zany dia manao eny amin'ny centre social européen Faravohatra dia efa niresaka izahay fa ry zareo zany moa zany efa nitsango cultural foibe national trango cultural moa zany mitondra ny afo tsy maty namparitaka ny era Madagasikara nampafantatra vahoaka malagasy hoe andao iverenana iainan'ny malagasy ny atao hoe taom-baovao malagasy fa mila miray malagasy mila apresina ny asam-pihavanana malagasy iray ihany izahay tsisy mpanapaka izay fa efa mahavita teny izy dia izy zany manao ny anazy eny amin'ny toerana misy azy. Fa ireto ray aman-dreny reto kosa dia hivondrona anankiray amin'ny toerana anankiray ny taom-baovao malagasy anehoana fa masina ny asam-pihavanana malagasy amin'ny taom-baovao malagasy.